Arak'izany dia mbola lany tantana ny Université Antananarivo indray ny filohany zany teo aloha dia Andriamatoa Panjarapanuelina ny tenany moa izay nanome tokony hanao ny misimisy kokoa ao anatin'izay fitantanana ny Université Antananarivo izay fito tamin'ireo valo nanatanteraka ny latsabato no nifidy ity filoha teo aloha ity arahantsika ny sary. Ny professeur Panjarapanuelina no lany ho filohan'ny Université Antananarivo taorian'ny fifidianana izay nitototsaina androany 12 janoary taona 2024. Izy no nahazo ny salanisa betsaka indrindra araka ny nambarany komity mpikarakara ny fifidianana izay filohan'ny Université Antananarivo nandritra ny fanambarana ofisialy izay nitototsainy io arivo io. Raha ny fifidianana tamin'ny mpampianatra dia ny professeur Panjarapanuelina no nahazo ny vato be indrindra tamin'ny mpampianatra 7,700. Manaraka an'izany ny professeur Ajanirina Rakotomanana 420. Avy eo dia ny professeur Ravelmanana Mamy 520 ary professeur Ravelinandro Pierre 570. Pourcentage zay azon'ny Andriamatoa professeur Panjarapanuelina 250 fandio 120 isanjato. Teo amin'ny mpandrandra indray personnel administratif et technique dia ny professeur Panjarapanuelina no nahazo ny vato ambony indrindra satria 7,500 ny vato azony. Manaraka azy professeur Ajanirina Rakotomanana, avy eo dia professeur Ravelinandro Pierre 300 ary avy eo de professeur Ravelmanana Mamy Raolina. Ny professeur Panjarapanuelina dia lany tamin'ny 550 fandio 770. Efa tsara petrapetraka ireo fandaran'asa sy lamin'asa hitondran'ny professeur Panjarapanuelina ny Université Antananarivo. Lara-pamehana petraka foana iny satria samy fantatrareo hoe ny aina fotoatsarotra be mihitsy ny Université Antananarivo indrindrindrindra tamin'iny faraparany taona 2024 iny indrindrindrindra teo amin'ny hoe fanampiana ny an'ny fanjakana sy nisy mihitsy ny 3e sy 4e trimestre, 4e sy 3e et 4e trimestre ny amin'ny subvention étatique aloha anankiray dia eo koa ny karaman'ny mpandraraha izay mbola ifandinihana moa ireo zatra rehetra ireo amin'ny ministère PIA. Na zany na tsy zany no ny fiara-mientany rehetra sy fanampiana samihafa izay tety amin'ny université dia efa manome tokosady moa fa izany hoe ny karama mpandrarahany université amin'ity volana janoary ity dia efa andalana iny. Izay zao ny akaiky indrindra. Manaraka an'izay matoa ny tena lany teo dia azo ny fidy rehetra na mpampianatra mpikarika na mpandraraha io hoe tsy kobaka mavana ianay hatramin'izay fa eo amin'ny drafitra misy axe stratégique efatra no napetraka tany. Voalohany indrindra fanamafisana ny fanohanana ny eo amin'ny lafin'ny fampianarana ambony. Tafiditra ao anatin'izay ny fandinihana akaiky kokoa tombanesaka aloha jerena amin'ny hoe ny fampiarana ny rafitra LMD isaky ny établissement zany dia tokony hiomana many amin'izay. Aritra efa taona ny fehim-potoana hitantanana ny professeur Panjarapanuelina ny Université Antananarivo.